Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 7:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 7:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 7:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana bamalalo ny anao amintsika amin'izao fotoanana izao dia fahalibe indray terako meno aminao eto androany ary dia manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsy eto amin'ity androany ity. Ny fiadanana tompony ho amintsika rehetrarehetra dia tonga sorentsika rehetrarehetra ary dia fahalibe mahita anareo eto androany ary maniry anareo mba hatratra amin'ny farany ary matoky sy mihiny koa fa ifampahirentsika amin'ity androany ity amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay ho zaraina ifampizarana eto androany. Tahian Jesosy tsika rehetrarehetra tonga soa ianao raha androany anao vao tonga miaraka aminay dia tetena aminao hoe tsy kisendasendra natokavinao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao maharetatra amin'ny farany daholo isika tsirairay avy. Misaotra anao nifidy araka aminay amin'ity androany ity indray tahian Jesosy. Fangafangantsika kely ihany moa izy satria mampalahelo moa fa ny any Madagasikara androany mahafantatray ny antony mahatonga antsika somary vitsivitsy tato ato fa nareo any Madagasikara any kay rehefa tonga ny amin'ny 12 alina dia tapaka ny fifandraisana dia tsy mahita fandarina intsony nanomboka ataon'ny antsika lasa nisy décalage adiny 2 zany dia lasa sahirana nareo any eo andalam-piadavana vahaolana izay mivady eo ny afaka anaovana izay fa jerentsika eo aloha mety zavatra azo atao fa mampalahelo ilay hoe nareo tsy mahita ilay fandarana dia lasa mora miala kely dia nefa moa izay ilay zava-misy aty ezaka izay tady hevitra ny ahafahana mety hoe mampandroso ny fandarana izay efa nataontsika aminy izy ity taloha nisy fotoana efa nataontsika tamin'ny 9 nisy fotoana efa nisy fotoana tsika natomboka antsika tamin'ny 20 sasany izy ity
fa tsy voatazona tamin'izay no ny adidy maro sy ny zavatra izay mbola tsy maintsy atao mialohan'ny fandarina fa hiezaka hanao ezaka hitantsika ihany nanaovana azy manomboka amin'ny herinandro fa lasa fijerentsika eo ny ahafahana mandamandrizay fa dia voaray ny etahitanareo any Madagasikara tahiny tompo isika rehetrarehetra tahiny tompo niditra voalohany teto androany dia rahanambavitsika tiana siri kokoa ny Chine ka mena tsodrano ianao rahanambavy salama paraiky amby sivy folo 7 no meko anao androany fa 3 sy fa 7 salama paraiky amby 9 dia ny fa 3 sy 7 izay mivaky toy izao minaran'i Jesosy manao hoe lioana masika sy ny vipera ho diavinao lio anatan'olona sy ny menarana ho hitsahinao satria izany rehefa tamin'ny fitiavana dia hamonjy azy anaratra azy any amin'ny avo satria malala ny anarako izy ataovy izay ampiraikitra amin'ny fitiavanao amin'Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra izay azo ataonao tiana sy rikoko nareo any Chine Madagasikara Arabie Saoudite Koweït ary any Oman dia miara misitraka izay tsodrano izay daholo salama 91 13 14 ny tsodranonareo androany mahereza daholo tiana sy rikoko Chine Céline Rozmina France neka Céline Rozmina nabombaka azy neka miarandriamanala Madagasikara Céline Rozmina France mampionina France fabilazana kadapa Koweït Erikarak Madagasikara France zafady tiana Kotorzaka France Lovlitina France Marijo États-Unis Jesosy Neriko Koweït fahombiazana fitahina Madagasikara Aimira Rodriguez Arabie Saoudite tasany apôstôly Madagasikara Zamina Camarade Jesosy France tiana sy rikoko efa teneniko teo Itody Raounso France Tonga Soa Sandola Koweït Andoandry France Yama Koweït Kadaka Malala France Kodanila Belgique Rantalina Marie Charline Madagasikara Andrian Japoniasina Madagasikara Angèle Pagès France Niana Mahenso Italie Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne Angela Arvelo Oman Ajadomona Allemagne fambiazana fitahina tena zany mihitsy ny anay ihany pastera ozy izy fambiazana fitahinao fa hitady hevitsika ahafahana mifampitsindro amin'izany zavatra fa manjary mampalahelo be nareo any androany zay mba nafantatra an'izany androany zay mba nafantatra an'izany hoe amin'ny 12 dia coupe ny connexion dia tsy ninona tsony dia zay vao nafantatra an'izay fa dia hitantsika hoe no afaka anaovana azy nareo rehetra any Madagasikara atao izay tsinjovana anareo Koda Leonia Razana Sosivisa amin'ny Koweït Jesosy Mpandresy Madagasikara Arzany apôstôly vanteneko teo tsy sisy olana tahiny tompo tsy sisy olana tiana sy rikoko tahiny Jesosy Aingolerina efa teneniko teo artizan'ireo Madagasikara Ranoursy Olga Aingolerina Andrina Solo France Olga Ranoursy Koweït tonga soa daholo sika rehetrarehetra halleloia dia mahereza sy maharitatra amin'ny farany daholo miloha zany rehetra no tsika afaka ametraka ny fotoantsika eo am-piaratan'Andriamanitra androany ranambavitsika keke mamanimiry aran-dremalala ny Madagasikara izay tsy iza fa zokiny ranambavitsika Marijoa ihany Madagasikara any izy no ivavaka fanomboana amin'ny androany dia ampatsivina fa nareo rehetrarehetra mpijery ireo koa dia afaka manao fa afaka fanomboana ohatra ny ty ataony ranambavy kekety halleloia dia mindao ary ranambavy keke anao ny fitenenana Jehovah-Andriamanitra rainay tsara indrindro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao misaotra anao izay ny amin'ny mbola tombon'androm-pahavelomana izay nomenao anay indray tompo androany mankasitraka anao izay ny amin'ny hery ny tanjaka ny fahasalamana izay omenao anay fa matoa izay mbola mijoro matoa izay mbola mitsangana indray androany matoa mbola afaka miaino indray izay androany dia fitahianao izany famindraponao izany Jesosy malala dia misaotra anao ny amin'ity fotoana lehibe izay omenao anay indray ity indray Jesosy ahafahanay mihaino ny teninao eto indray androany ahafahanay mifampizara eto indray androany Jesosy malala dia mangatak'izay famindrampo mangatak'izay famelan-keloka avy aminao Jesosy angatahanay fenonay rana latsakao Jesosy hanadio sy hanafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra diovy amin'ny rahanao izay Jesosy malala levony amin'ny rahanao izay rehetra tsy avy aminao ato anatinay Jesosy malala ho ankehitriny ary izay raha hihaino ny teninao izay androany Jesosy dia mangatak'izay mba hosoronao ny
ny teny mba omenao fahafenona ny mpanomponao izay izarany teninao rehetra eto Jesosy androany dia mba handray zavatra ihany koa izay rehetrarehetra izay miaina eto izay manaraka izao fandaharana izao, mba handray ositra izay, mba handray fitahiana izay, mba handray fahatsarana avy aminao izay Jesosy, mba tsy hisy hiala-maina izay tonga eto androany manaraka an'izao fandaharana izao Jesosy malala. Dia ianao Jesosy Kristy handrakotra ny fotoana rehetra eto, ny fitaovana rehetra mba ho fenonao famasinanao Jesosy, mba tsy hisy fahatapahana ny connexion eto Jesosy, fa rakofanao ny voninahitra Jehovah Andriamanitra. Dia ianao Jesosy Kristy no ameny ny fotoana rehetra eto, misandrata eto ny herinao, misandrata eto ny voninahitra Jehovah Andriamanitra. Dia averina ifeno anao ny tera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy angatahana izany vavaka izany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra mamy izany vavaka izany misaotra indrindra andrana-bavakely tamin'ny vavaka mamy sy matsiro Andriamanitra manakaipasoavana malifitianao dia mitovozitra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Alleluia. Izy nareo mety mbola tsy voaraba fa nareo daholo ihany no teo voaraba daholo ihany tsisy olona tsy voaraba teo ndre anjaviny azy teo manarabaiko teo tsiny amboara-mielona tombo soa tahiny tompo isika rehetrarehetra. Dolohara antsika hihaino hira anaty tetintsika dia hiditra anaty toriteny. Ny toriteny moa enotsika androany dia hoentina vavintsika Aingonirina Rodriguez. Alleluia. I Aingonirina Rodriguez no hitorantsika ten'Andriamanitra ao aorianan'ity hira ity. Ndao aloha ataontsika ity raha mahafinaritra be an'ny groupe izay maharesy ity. Challenge ny groupe izay maharesy ndao ary ataontsika izy ity dia mihaino finaritra daholo dia rehefa antsika averina eto mihaino tenin'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Wavinyandirai isukachani laniche Sosianao lenyachikai Ifantika kuruvar Ifaurina tewane Unififaliame Iwakunyao Irafiderana be Wavinyandirai isukachani laniche Sosianao lenyachikai Ifantika kuruvar Ifaurina tewane Unififaliame Iwakunyao Irafiderana be Inamine, levante facciamini. Inamine, le bestia vanamiani. Inamine, non estinamiani. Le faurina che era maschera surfiada. Se manzena manikis, urijai mitsena na. Azunao le maladis, Jesus le fanekena. Se manzena manikis, vidula sajmurina yusha. Pena sajmyaram, kibalutsa neshane nadage. Pena sajmyaram, kibalutsa neshane nadage.
Wavingadrilai sasianao miatrika rehefa nasana lehibe ambony maitse fifaliana sesere zay terena volame hitakunyana amipifaliabe Ilanao ine lepandefitra miamine Ilanao ine lebefitiavana miamine Ilanao ine nanesikena miamine lefa orina teo leramasy teo lasofiadande Jematera mariki turijani rawe Osana tunilaiche Wanate mani talebe Jematera mariki turijani manata bewe Fianare Fifalina bewa noce majesie Fifalina bewa noce majesie Jewazera marikis Nuitani awe Osana tunilaiche Manate mani talebe Jewazera marikis Nuitani manata bewe Fiandane Fifalina bewa noce majesie Fiandane Fifalina bewa noce majesie Halleluja. Zay ny amin'ny Halleluja. Amin'ny efa tsy ho ela indray tsika dia efa anatanteraka ny ankalazan'ny Pasika 22 mars tsika ny ankalazan'ny Pasika. Halleluja. Alohan'izay tsika amin'ny janvier tsika manan-javatra atao kely foana amin'ny janvier indray tsika aninona indray tsika amin'ny janvier zay mahafantatra inona indray zao zany ny zavatra ataontsika amin'ny janvier ho anareo izay mahalala rehefa tsisy mahalala dia ho teneniko. Halleluja. Inona ny zavatra mba mety ataontsika amin'ny janvier, inona ny événement mety misy eo amin'ny fandaharana andramoka izao amin'ny janvier. Fifadikanina. Manao hira vaovao ohatra. Ia. Eny tompoko. Maro izy irery ny tena nafantatra mahaly izy tena izy. Ny fifadikanina aloha dia ho ataontsika ihany. Gamalela koa dia ho lancentsika amin'izay. Fa ny tena marina dia io teneniny ranabavintsika maro izao diakona io ny zava-marina. Feno eny taona amin'ny tsy ny akiradio fa ny fandarana andramoka izao. Tsika izao nankalaza ny fahadimy taona ny akiradio tamin'ny oktobra 1er oktobra. Fa ny fandarana andramoka izahao, izany hoe ilay fandarana ataontsika ohatr'izao, ny sininy anarany hoe fandarana andramoka izao dia ny janvier. Marimarina kokoa 6 janvier 2018 tsika nanomboka nanisy anarana an'izy ity sy nanomboka nanisika ny fandarana kelyntsika ity. Ka ankalazan'ny fahaenina taona tsika amin'ny janvier. Alleluia.
dia hodiniana kely eo fa ho mariantsika amina zavatra mety amin'io tsika tonga dia natanteraka fivadikanina 3 andro rehefa avy misakafo be amin'ny fety iny tsika dia mety hodiniana kely eo mety asitsika amin'io tsika tonga dia natanteraka fivadikanina 3 andro ny zoma sabata sy ny alahady mifarany alahady tadidio foana ny fahasoavana raisitsika eto rehefa mifady anina 3 andro zany tsika nareo rehefa le sabata dia mifampahery aloha izy nefa reraka izy any alina dia tonga ny maraina efa le malemilemy manomboka fotoam-bavaka maraina efa courage mihitsy ny rariva anao efa inana fa efara mitsodrano mahafinaritra be ny fivadikanina efara amina fifaliana be mijery dady kely tsika amin'io hijery dady kely tsika amin'io afahantsika manatanteraka an'izay diniana kely nay mivady aloha le izy hoe roviana fa anao fivadikanina 3 andro sika amin'ny janvier io ny anarotantsika azy mety possible ataontsika anatin'ny fandraisana tonga dia ny 5 6 7 mihitsy tsika mety anao an'io fa confirmena aminareo amin'ity semaine ity alleloia zay no ataontsika dahoaritsika aloha ary tonga dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra raha ohatra ho tapaka ny nareo ny fanarahanareo mihaja sy Alain neny Charline fombiazana fitahiana ny asina mivady izay koa nareo ny any Madagasikara ankoatran'izay Bartel dia izay koa moa ny any Madagasikara ankoatran'izay dia efa manao velomanareo sahady dia mahereza mijery ny rediffusion rapitso fa amin'ny herinandro ahita vahaolantsika amin'izay zavatra ataontsika Eliza, Zoky Eliza sy rahalahy Marka, Miria sy Keke sy Mika nareo le any Madagasikara rehetrarehetra mampahery anareo raha sanatria tapaka ity dia tahiny tomponareo ny tsirinay moa ny tapaka fa ny nareo satria nareo amin'ny 12 alina ny tapaka dia amin'ny herinandro tsika hijery vahaolana momba an'io alamintsika kely satria ny vahaolana moa zany dia tsisy afa-tsy hoe fandrosoana an'izy dia aty amin'ny côté any kosa izay misy zavatra tsy maintsy alamina ny zavatra rehetrarehetra ahafahana mandroso an'ilay fandaharana ataontsika zay Eliza Tsiala efa nitenenina teo Markeli tahiny tompo daholo ary tsika rehetra daholo tsika toy hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tahiny tompo izay mbola tsy narabaiko rahalahy Aja Randriamanina Tongasosy tahiny tompo dia izy koa zay mbola tsy naravako rahalahy Aja Zoky Aja mbola tsy narabaiko teo tahiny tompo mahereza daholo tsika mianakavy daholo tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ranabavitsika Aingonirina Rodriguez izy no hitondratsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao minofinaritra daholo ary dia rehefa avy eo vita ny anjarany dia verineto ny tenako mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra sarindra koa anatiny ka hoy zany andrianjafo ny asina menakavy sarindra zany ao anatiny janoary volana janoary no antsika fivadikanina fa teneniko amin'ity semaine ity ny daty iomanantsika ny amin'izany 3 andro fivadikanina 3 andro sika amin'io tahiny tompo daholo ary ranabavy Rodriguez anao ny fitenenana Alleluia mankasitraka indrindra pastera na amin'ny fitenenana dia manonona ny fiatanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika rehetra izay tonga manaraka indray izao fandarana favaka fiombenana izao dia mbola fandraisa hiavana malaka izana ny tenin'Andriamanitra amintsika ny teny ity ka ny tenin'Andriamanitra izay fampizarana eto dia diso fantatsika loatra ary efa haitsika tsy mijery na tsy hanokatra baiboly aritsika ka izany dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany 7:30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry manao hoe teny anankiray koa ny amin'ny mbola ampodinan'ny Israely sy ny voninahitra mbola ho azony. Alleluia. Eo amin'ny 9 antsoy dia ho valiko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sarom-patarana izay tsy fantatrao. Alleluia. Amen. Eny tokoa ry havana malala. Antsoy hozy Jehova dia ho valiko ianao. Eto zany ry havana malala dia zavatra
roa ny ilaina amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia hoe isika mila misoka bava, ifeoantsika misandratra io henoan'Andriamanitra mivavaka asandratsika io. Ahoana moa tonga dia hamalin'Andriamanitra anao arany raha tsy mangataka ianao, raha tsy miantso ianao. Fantatra Andriamanitra ihany fa mila vonjy angatsika ry havany, mila vonjy tsika tamin'ity fiainantsika ity, mila famonjena fa isa hoe inona ilay zavatra ilahntsika vonjena, ilay zavatra tsy ilahntsika famonjena dia izao hoe militsika miantso an'Andriamanitra. Ary izy miteny fa ho hamaly antsika ary ho hanehoany zavatra mahagaga isika. Tena hoe niporofon'Andriamanitra tamiko ity teny ity ry havana malala hijoroako fahavolombelona amintsika. Izay moa tany amin'ny fiangonana taloha, tany amin'ny fiangonana vavahana taloha, eo ambanin'ny fonjany Tanimoro eo, tsy haiko tsika izay mahita an'izany. Fonjy eo ambony eo dia fiangonana vavahana tamin'izany eo ambany eo amin'ny lepoka be io. Ka rehefa tonga ny andron'ny Pasika dia misy an'ilay herinandro masina iny, dia izay moa izany rehefa azoma dia alina be vao mirava ny fotoam-bavaka ny azoma iny. Dia rehefa tonga ny fodiana dia tsy maintsy handeha tady bus fodiana ny tena, sady tsy moto, tsy bisikileta, tsy fiara fa amin'izao fotsiny dia tsy maintsy mandeha bus. Dia izao ry havana, lasa nakeny amin'ny toerana iandrasana bus eo amin'ilay hoe Fokontany Ambanidia. Dia mialina ny andro, ririnina ny andro any Madagasikara, mivoara ny valo sasany efa manomboka mangina amin'ny 6 fotony ohatry ny alina be. Eo mialina ny andro ka izao misy bus izany, misy bus andeha ody an-tanjo, mandary tanjom-bary izany. Dia tamin'izay izaho sy ny mamako miaraka ary misy ramatoa lehibe mpiray tanàna amin'izay. Dia izao io ramatoa lehibe moa tsy dia afaka mandeha mafiry, dia tsy maintsy manaraka an'io izany izay sy ny mamako. Ka vao nahita an'ilay bus dia nilaozaka ry zareo, izaho niazakazaka be nefa izahako ny tokony hoe izaho no matanjaka miaraka amin'ny zareo. Dia nilaozaka izy nareo dia izaho namonjy an'io bus io. Dia ozy ilay recevera hoe en domaine ihany no farany dia bus any amintsika moa tia manao an'ity kitapadalana ity. Dia avy eo indray izy mameno manaraka indray dia efa fantatry ny olona izany hoe izany no toetran-jareo indrindra rehefa amin'ny hariva. Dia nisisika ihany izany fa hoe mety mandainga indray ilay recevera, dia nisisika ihany nanao be loha niditra ihany. Dia inona moa ry havana malala, tafiditra ihany izany. Dia mbola niteny ihany ilay recevera rehefa lasa nandeha kelikely tary amin'ny poste Ambanidia. Dia indray izy niteny domaine ny farany io dia teo izany tokony hoe niala satria sady mbola tsy nitaky frezy, dia izany vao hitaky frezy tamin'izany dia tokony teo dia niala fa mbola lasa ihany. Tonga tany an'ilay domaine tokoa ry havana, ny domaine ny akatiny Ratombo fa nalany izay dia ilay mamako sy ilay ramatoa be izany tsy fantako hoe nanahoana fa any anaty taxi be hozy Jesosy ilay reniko tena reko nahavelako kany. Tena ohatran'ny hoe nanao adalana be izany fa izany tena narian'ilay taxi be teny amin'ny domaine. Dia ny andro moa dia nikity hoe alina eo amin'io ilay domaine io izany, eo amin'ilay sampanana eo makany Alasora, makany Ambomangikely, makany amin'ny lalam-bovo iny. Mangingina be izany io sady maizina dia malaza misy mpanendaka, misy mpamono olona. Ny tena sady vehivavy kely izany moa fa teneniko anareo foana hoe 1 m 50. Eritrereto hoe olona 1 m 50 amin'ny andro maizina be tsisy jiro sady kely vatana kely, maintimainty kely, dia tahaka an'ilay hoe vitsika mainty amin'ny alina mainty, rakofan'ny rahona mainty ao ambany vato mainty kanefa ny ahita an'Andriamanitra. Dia izao ry havana malala
nampiasa ty tenin'Andriamanitra ty. Inona no atao? Teo fery-hevitra, tsisy taksi be mandalo intsony, tena hoe tsy misy ny andro miala. Teo an'izay Jesosy azariana ho Jesosy io, aiza ianao Jehova ô, lehibe amin'ny herinao ianao Jehova, tsy miova ny herinao Jehova, mpamindra foy misandratra be teo ny anaran'Andriamanitra, satria voatanisa teo daholo ny fahazaran'Andriamanitra, satria tena ao anatin'ny tahotra manday hoe tohatran'ilay leo ao amin'ny aliko ny fahafatesana, satria eo zany dia efa malaza zany hoe misy mpanendaka zany. Ka raha tia moa zary avana malala ny endan'olona teo na vonon'olona teo, zava-doza fa izao tena hoe atsoy hozy Jehova te ho valiko ianao. Eo ka teo fa nivavaka zay tsy voatony vava koa, fa voalaza teo daholo ny fahazaran'Andriamanitra. Fa zao ry havana le fahagagana tena naseho an'Andriamanitra. Mbola eo am-pivavahana eo zany dia misy lehilahy zany mihazakazaka amin'iny arabe iny, dia vozy zany tambola tsisy tomobila hitondra zany teo, rehefa andeha hanenjika an'iny olona lehilahy iny dia mihazakazaka ao aorianany, dia avy nefa tonga saina hoe ahoana moa nahavitako an'ity eto ho an'ny tanjom-bato, tsy ho sempotra ve, tena tsy vitako, dia kivy ihany ary havana dia teo zany sady tsy fantako eo aiza iny lehilahy iny, ko raha tokoa ivadian'iny any an-dalana any olona be mihitsy. Dia farany anjanona dia eo moa dia nisy lehilahy iray tonga teo dia aiza moa izy ianao, dia zao ahody an-tanjom-bato zao izy ao anosopatrana, gravo izy sy ity fa tsisy be intsony dia heno dia izy tsy maintsy mitady hevitra hozy, izy tsy maintsy andeha taksi zany, dia hozy hoe izay taksi mitondra an'ity tsy maintsy andehanako hiala ny tanjom-bato, fa akory ny fahagagana ry havana, satria ny antony anaran'i Jehova ka izy efa nteny atsoy dia ho aliko ianao. Iny izy taksi mipodra avy any tonga dia mijanona eo an'io, soferan'ny taksi sady tompon'ilay taksi, mpiray tanàna aminay, mpiray vodirindrina, tena hoe tamboho kely azo dinganina ny elanelan'ny tranonay. Tonga nijanona teo amiko izy dia hozy nataony hoe ay mamany asa, dia za koa izay hoe dada miora, fa maninona eto izy ianao, dia narin'ny taksi be teto tratr'azavampianona, dia niditra vai ny tomobila dia niditra, dia niresaka tamin'ilay lehilahy teo izy dia hoe zaho izy ho anosopatrana, dia zaho izy eokadimbahoaka fana, dia tsy maninona fa eo indray mitady hevitra ozy le lasa. Tonga dia teny eo amin'ilay fasika ary avy eo amin'ilay Filatex, dia zaho mantsy anazy tsy ho nikadimbahoaka intsony, fa aleo zaho hiala eto. Dia hoe tsy maninona ve izy, tsy maninona fa misaotra ve vatony eto. Dia teo ary havana nihazakazaka be andeha eo fiampitana lakana, eo ambanin'io lidera prince io fiampitana lakana. Dia akory ny fahagagana fa nytoy ihany ny fitahian'Andriamanitra anao. Raha ohatra ka tsisy lakana intsony teo dia tsy maintsy mihodina ery antetezany famoizam-po, efa mbola hihodina amin'iny ihazakazaka amin'iny mandrapatonga teo amin'ny lakana raha sempotra be, satria ohatran'ireny misy manenjika ireny amin'ny fatahorako. Dia saotra n'Andriamanitra fa mbola nisy lakana, hidina teo ilay fampitana lakana, dia mbola tonga teo dia mbola ankizy niara-niasa tany amin'ny zona koa ny mpita lakana dia nitohy ho azy, tsy nandofo re amin'ny fiampitana lakana, fa tonga zany za rery ny ampitany nampitainy dia lasa koa izy nody, za koa lasa nody nakany an-tranonay. Tena hoe dia raina Jesosy fa mpanao fahagagana anie zany ry havana. Dia tonga indray ny Pentecote, dia mbola ohatr'izay ihany, fa saingy izao tsy nisy tomobila, tsisy taksi be mihitsy tamin'izany teo amin'ilay niandrasana an'ilay taksi be. Dia eo miverina ihany fiantsoana ny anaran'Andriamanitra, ka izy efa niteny fa atsoy hozy izy. Dia zany tsisy anarana hoe atsovy ny papanao na atsovy ny vadinao na atsovy ny zanakao, fa atsoy hozy Jehova, satria raha reo raiko na ny papako na troko na vadiko na zanako na inona
mbola mila grepy dia reto koa tsisy tomobila aho fa izao Jehova mpanao fahagagana dia izao ry havana. Reny misy olona telo mianaka mivoaka ao an-tanàna vao dia nipita dia ozy nataony madama ozy izy ho aiza ianao dia eo an-Tanjombato aho dia izay ozy eo Akadibahoaka fa andao hiaraka aminay fa tena hoe Jesosy eo misaotry dia midira nety teo nandeha dia izaho tsy manana frais taxi nge dia tsy manina ozy dia meko anazy ilay vola tokataoko frais bus aoko izao ozy izy fa tsy manina tena hoe dia raina Jesosy nandeha fotsiny hoe dia tonga teo Akadibahoaka dia hitako teo indray dada miora fa izaho mianatra satria ohatra ny isam-bolana ve fa ny ataoko izay tsy nahitany nitareko dia iny Akadibahoaka indray ny azakazaka be nakely am-pepitana lakana dia mbola le tahaka ny tamin'iny ihany mbola nahita lakana dia izaho sisa nampitainy dia nody izy dia izao tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra tamin'izany rehetrarehetra fa tena miaino dia hoe tena marina le hoe Andriamanitra tsy lalidalovana fa mare ary ny tanany tsy fofa mahavotsy ny antso azy dia novaliany dia nanehoany an'izany fahagagana izany dia le tanany tsy fofa mahavonjy ny tanany Jehova mihitsiny no tondra le le tompo taxi dada miora teo aminahy izany angery havana tena ohatrany hoe ity dia andana maketsy dia tena hoe fahagagana dia izaho koa androany teny amintsika hoe inona ny olana ao mahatsiaro kely an'le olona mpiretana drazana ry pastera le teneny pastera hoe misy lehilahy tany amin'zareo le rehefa misy zavatra dia izy mpanotany blème hoe inona ny blème dia izaho indray androany manontany amintsika hoe inona le olana fa izao atsovy Jesosy atsovy fa miaino antsika izy dia afaka hamonjy antsika ka matoky atsoa izy ary amin'ny finoana ihany koa ka rehefa tsy raha hiantso eo foana moa ianao ka rehefa tsisy finoana dia tsisy ninina ho azonao koa nge fa atsoa amin'ny finoana izy dia ho avy izy hamonjy anao dia izao koa hoe raha toa ka mbola tsy valiany tamin'io fotoana iny dia amin'ny manaraka indray fa tsy voatery hoe eo fa ny amoa izany fantatr'Andriamanitra fa amin'ny mihitsy ny tokony hamaliny an'le antsoko teo valy teo vavako dia izay teny etoka baherezana antsika hoe atsovy Jesosy fa vonina hiaino antsika izy dia hamaly antsika iverenako kely le taria Katindratombo misy mpanety vola eo Katindratombo eo misy plaky be eo dia misy soratra hoe atsoy aozy izy dia ho valigo ianao ka tsy tia Jeremia 33 azo mipetaka eo 032 sy 034 reny anefany mbola mila fanavahana miantso azy fa izao Jehova Andriamanitsika tsy kredy tsinitsinina fa eo anelantsika miainantsika mandrakariva dia mahasotoa dia manazy rery ny voninahitra ary mantsika kosa ny fiadanana aleluia amen. Aleluia. Mahafinaritra isaorana an'Andriamanitra ranabavy Aingonirina Rodriguez makasitraka indrindranao dia Andriamanitra manakirepasoavina ane hamaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teo. Mahafinaritra be ilay torite sady mena loatra meky loatra ny fohekely tampoka teo dada mura aloha izany tokony mena afaka sitrahana mihitsy fa dia nanavitra anao foa ny dada mura. Tsara ny tompo, aleloia, tsara ny tompo. Izay ho fantatra hoe mètre 50 ianao nefa fahitako anao rehefa ilay mandihy sabaty ireo ohatran'ny hoe mètre 60. Aleloia, mahafinaritra be ny toriteny Andriamanitra manakirepasoavana hamaly fitia dia mitombositra dia mitomboa fahasoavana hatrany hatrany ranabavy Rodriguez dia mifanatera amin'ny ankonanao. Aleloia. Sotratsika rehetra koa mankasitraka andreo fa ny fankasitrahana ataonareo maty mampahery an-dry zareo foana. Aleloia. Dia
mba manao présence kely nareo any Madagasikara, mbola avy nareo any Madagasikara, mba somary manao présence kely daholo nareo any Madagasikara rehetrarehetra hoe 10 centimètres fotsiny hoe bekeo mba tsy 1m50 zany e. Iza nareo any Madagasikara mbola ao mba manao présence kely azafady mba ahitako hoe nareo ve mbola ao ve nareo a, mbola mandreo ao ve nareo a Madagasikara. Madagasikara, Madagasikara, allô, 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 Madagasikara, mbola ao ve? Ny zavatra mahafinaritra amin'ny fandaharantsika zao na Pentecoste nareo na Pasika, tsy manenjika bus intsony nareo a, ary tsy mandeha miodidina any amin'ny tetezany ampahamiza-po intsony nareo. Io fa mbola hoe Antra Clarisse sy Marie Charline, alléluia. Alléluia. Mahafinaritra fandamindamoka izao efa tsy mila ao anaty fandriana nareo mihaino a, na eo ambony latabatra, alléluia, dia tsy mila manenjika bus intsony nareo, tsy anatsasa-dalana intsony, tsisy manendaka intsony, alléluia. Mahafinaritra ilay en ligne nefa mbo tafidy, nefa ohatra mba tafiditra ihany tsika sa ahoana ozy nareo. Ankalaza Pasika tsika zao dia efa mboarina ny programmenareo 22 mars, fa zany hoe alamintsika eo aloha mitenenenareo ihany ny programme hoe ahoana ny fandehan'io, ny andaminantsika an'io. Pentecoste koa nefa mbola tsy adino, alléluia. Dia asisika fivoriana kely mihitsy amin'ny sabata anapahana hoe Pentecoste ve no fihaonam-be aty atokantranonay sa Pasika, alléluia. Zay a, Jeremia 7:30 io fa mbola io koa Miria, alléluia. Antra Clarisse, Miria, neny Charline zany a mbola ao daholo, alléluia. Izy efatra menada zany a, 5 menada, iza moa ny Asina mivady, Alain mivady, Bartel, Miriam io fa mety eo akaikiny ihany koa keke. Dia mahatsiaro anareo am-bavaka ahintompontsika rehetrarehetra. Pasika sy Pentecoste mihitsy ny soameva, alléluia. Sady zay fa mila anaovana le sakafo kely indray soameva, alléluia. Jeremia 7:30 io rahalahy Alain fa mbola ao koa izy, alléluia. Mahafinaritra be. Jeremia 7:30, Jeremia 7:30, 7:30, antsoia dia hovaliko ianao ka hampisoky zavatra lehibe sy sarom-pantarina izay tsy fantatrao. Zao zany ao amin'Andriamanitra zany a, rehefa hiantso ianao dia azo antoka fa misy valiny. Rehefa Andriamanitra zany ny antsoina dia azo antoka fa hisy valiny. Ary na roviana na roviana, ary Andriamanitra dia efa nionina. Hoy izay Andriamanitra hoe fantatro ny fotoana teny etsonareo anahako io. Salamo 50, 1:5, haitsika tsenjery. Atsoia amin'ny andro fahoriana, alléluia. Salamo 50, 1:5. Hoy ny ten'Andriamanitra, atsoia amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao a ka hanome voninahitra ianao. Eo amin'io ny tena fotoana betsaka indrindra antsointsika an'Andriamanitra, eo amin'io andro fahoriana io. Misy ira teny anglisy zay mahafinaritra be hoe ianao Andriamanitra, izy mahafinaritra, ilay tononkira mahafinaritra be anahy ianao Andriamanitra, fa rehefa ory a dia io ianao miara-ory amiko, rehefa faly a dia io ianao miara-mandihy amiko, alléluia. Tiako izay izy zay, rehefa faly ianao izy a miara-mandihy amiko, rehefa ory a dia miara-mitomany amiko. Andriamanitra moa tsy mitomany fa entin'ilay ira mpirantenana zany hoe tena miaraka aminy foana Andriamanitra, eo foana Andriamanitra. Zany hoe ny azontsika antoka zany dia zao, amin'ny fotoantsika miantso dia misy valiny aloha. Tsy Andriamanitra ihany nefa no antsointsika dia afaka misy valiny. Afaka miantso ny tonton ianao, afaka miantso ny tantine ianao, afaka miantso ny vadinao ianao, afaka miantso ny fianakaviana, afaka miantso ny filoham-pokotany, afaka miantso io koa mila hafa ao, alléluia. Fa ny tena mampiavaka ny Jehovah Andriamanitra rehefa izy ny antsoina, ny zavatra ho hitanao ao aorianan'ny antsoinao an'Andriamanitra dia zavatra lehibe sy sarom-pantarina tsy fantatrao daholo.
Aleloia. Misy olona ianao ara-bola ohatra dia miantso any dadatoa ianao dia efa fantapantatra ihany ny zavatra ataony dadatoa. Dadatoa tena tsisy raha isan'izay dadatoa fa alefa azo ty ankizy misy 5 alina eo dia fantapantatra ao foana hoe ame 5 alina dadatoa na raha etsy raha betsaka indrindra. Sambatrareo raha manana dadatoa ohatr' izany. Fantapantatra ao foana. Antso havana ianao dia fantapantatra ao. Fa amin'ny fotoana ianao manapa-kevitra hiantso an' Jehovah dia miomana ianao hita zavatra lehibe sarom-patarina izay tsy fantatra ao. Lehibe sarom-patarina. Lehibe moa dia efa inona moa nazavana amintsika androany hoe lehibe ravana lehibe ngeza be mitadasika be makadiry be. Fa ambonin'izay sarom-patarina le mampanontany hoe ahoana ary izy ty, ahoana ary mahatonga an'izao zavatra izao. Sarom-patarina. Tena mampiasa saina hoe ahoana ary ny mamposibla an'ity zavatra ity. Lehibe sarom-patarina. Aleloia. Raha ohatra zany anao te hita zavatra lehibe sarom-patarina, Jehovah tsona. Aleloia. Jehovah tsona. Fa rehefa Jehovah ny antsonao dia miomana ianao ahita zavatra ngezabe sarom-patarina. Ary ianao io nahita zavatra lehibe sarom-patarina ianao io. Efa nahita zavatra lehibe sarom-patarina daholo tsika rehetrarehetra izao. Misy taminareo efa nanary toky fitsositrana amin'ny aretin'izany tsony. Dia efa nionina sisa hoe ozy ny doka ty fanafody ty mandramaty. Io mandramaty ke tsy fantatra na afaka 5 taona na afaka 2 taona na afaka 50 taona. Fa dia zavatra fantatra hoe zareo menao an'iny hoe inona ahoana ro isaka iny aminina ty dia miteny le hoe avy mandramaty. Tonga ianao tsy afabe fa mandra-pahaviana zany no faty. Azonao le mandramaty io mandra-pahafaty mandramaty zany ohatra efa mieritreritra ianao le fahafatesana no tanjona. Fa niantso an'i Jehovah Andriamanitra ianao. Aleloia. Dia inona ny zavatra hitanao lehibe sarom-patarina dokotera ary tsy azo dokotera maninona ianao tsy mihina-panafody intsony. Ozy le ranabavy anankiray. Za pasitera sy nisy ranabavy zay nampaharezina tamintsika misy aretina tsy hisitranina zay. Ary manam-poroana be izy mbola eo ampidalam-pivavahana anazy. Izy miteny za nke pasitera izy ranavavy mampino nefa elabe tsy inona ny fanafody intsony. Efa najanony melohan'ny resahana taminay satria inona zavatra mitranga. Jehovah natsony. Tonga dia nahita zavatra lehibe sarom-patarina. Ahoana ny ahafahako eo ianao le manontany hoe amin'ny fomba ahoana ny ahafahako manajanona ty fanafody ty ry havana. Nefa ny dokotera zao miteny hoe maty ianao raha vao tsy mihinana an'ity. Fa tsy mihinana ianao tonga dia lehibe sarom-patarina anao. Ahoana moa zany ny tsy mahafaty anao amin'izao. Ahoana ny tsy mahafaty anao amin'izao. Aleloia. Mahavariana zany raha olona hafa natsotsika n'Andriamanitra. Fa tsy mahavariana zany satria Jehovah no natsotsika. Tsy mahavariana intsony ny zava-mahavariana. Tsy mirakla intsony ny ahitanao mirakla satria Jehovah no natsonao. Rehefa Jehovah no natsonao, fiainana zany zava-mahagaga sarom-patarina zany. Aleloia. Tompo izay. Zany ny tena mahafinaritra be miaraka amin'Andriamanitra. Ny zava-mahagaga anao indray dia anao tsy mahita zavatra lehibe sarom-patarina. Fa zay mivoaka dia mandinika ny tena denjana indray ianao izay ianao. Zay ilay lehibe sarom-patarina. Jereo ny nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainana ramenakavy. Jereo ny nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainana ramenakavy. Tsaroako ilay fianakaviana anankiray efa tantarako anareo foana ity. Misy ny olona vahiny eto mety mbola tsy nahita an'izany. Tsy naheno. Fa anaty fahasahiranana be izy mianakavy kely. Tamin'izany tsika mbola tsy nisy fandarina ohatr'izao fa
ny ataonay tamin'izany dia izay mahafatapatatra ny eo Facebook fotsiny dia mangatapavaka. Tapitalaka ilay izy menakavy kely izy ry izy mivady aho. Mba eto ambavaka izay. Kivy. Raha mpianakaviana aho izy fa tena kivy. Eto andafy eto kivy aho izy. Inona ny olana? Izao ny olana. Tsisy vola. Tsy manam-bola mihitsy. Inona ny zava-misy ao am-pelantananareo? Vola 1 euro. Tsy mino an'izany nareo e? Tsy mino nareo a? Fa zaho miteny nareo mino fa nisy izany. Ary izany tsy tantara tamin'ny boky fa hitan'ny masonay izany. Vola 1 euro boribory singam-bola iray. Raha nisy teto amin'ny teny dia nampisehoako anareo any Madagasikara hoe ohatran'ny ao izany vola 1 euro. Vola fika loatry ntsika manana 10 taloha ireny. Madagasikara. Ka tena kivy. Tapitalaka ilay. Ny fiainana eto an-tany. Dia mofo baolina mihitsy. Izay mahafinaritra mitantara zavatra aminareo fa hainareo tonga dia teneninareo mialoha izy dia tsy surprise amin'ny olona izay henontsony. Dia aloha itsika tantara hafa. Efa tapaka izany any amin'ilay salina. Fa ny nanapa-kevitra hiantso an'i Jehovah izany olona izany. Amin'ny alalan'ny vola 1 euro, inona ny azo atao? Ka ny zavatra mahafinaritra rehefa miantso an'i Jehovah na ny saintsika ara sokafany. Misy zavatra eo amin'ny lohantsika. Fa ny zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatritsika amin'ny alalan'ny zavatra izay efa hitantsika eo ihany. Fa tsy mbola fantatritsika izany talohan'ny etsotsika azy. Satria mbola tsy nahita. Izay mbola nisy any zavatra lehibe sy sarim-patarina ny saintsika misokatra. Ary betsaka ny olona manana ny zavatra eo amin'ny manodidina azy fa tsy miantso an'i Jehovah Andriamanitra. Dia tsisy inona mitranga. Fa izaho miteny anao, na dia bozaka manahatra ary ny eo anoloanao, raha hiantso an'i Jehovah Andriamanitra ianao, mbola misy zavatra azon'Andriamanitra atao amin'ny alalan'ireo. Na dia vato aza ny eo anoloanao, tsy misy afa-tsy korotam-bato. Rehefa miantso an'i Jehovah Andriamanitra ianao, voalohany indrindra omeny ondana ianao. Ny ondam-bato Jakoba. Faharoa manaraka an'izany afaka anao tsangam-bato ianao, atsiarovanao fa hiverinao ianao indray andro any. Tena niverina teo amin'ny tsangam-bato io Jakoba tao aorianan'izay efa nitahin'ny tompo. Niantso an'i Jehovah Andriamanitra. Niantso an'Andriamanitra tamin'izany ankonana izany. Vita ny vavaka. Tsy hitamin'ny tomponareo a, mahireza. Mahireza. Hitan'Andriamanitra ny azo atao amin'izany. Dia mampiteteny hoe amin'ny vola 1 euro ve? Asa re? Tsy fantatro. Ny zavatra fantatro dia izao fotsiny. Antsoy a, dia hovaliko ianao. Dia ampisehoako zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao, mbola tsy niainanao, mbola tsy nataonao, mbola tsy nitsapainao, mbola tsy nohaninao, mbola tsy nandehananao. Lalina mbola tsy nandehananao, zavatra mbola tsy nitsapain'ny tananao. Tranga mbola tsy nisy teo amin'ny fiainanao. Zavatra mbola tsy niainanao. Halleloia. Fa atsoy fotsiny izy aloha. Vita ny vavaka dia miperaperaka toatra hoe dia sakafan-dramatoa ny fitoerana sakafo ao an-tokantrano. Io misy lafarinina. Misy lafarinina. Dia andraso aloha. Misy atody. Azafady tsy mety hampandray fa atody. Misy atody a, dia misy menaka. Sokatra tampoka ny sainy. Ohatrinona moa ny vidina lafarinina 1 kilo? 70 centimes. Tadidiko mihitsy ilay izy satria izay mihitsy ilay tantara. Lasa izy amin'ny alalan'ilay 1 euro ny vidy lafarinina 1 kilao. Dia nikapohan'ilay atody dia natoy menaka dia nasiany lafarinina dia nanao mofo baolina izy atao goûter an'izy menakavy eo an-trano. Mofo baolina. Fa rehefa nanao mofo baolina ilay 1 kilao dia mahavita be dia be.
tsy eo ampanaovana mofo baolina io izy nisy havan'ny antso any vavao manao nareo salamy zay ka inona ny vavao manao ino nareo zany tsy de misy ina manao mofo baolina mofo baolina nareo vatra mofo baolina de taitra izy avaty mivarotra nefa tsy mivarotra fa le olona no nyteny voalohany hitanao zavatra lehibe sarim-patarana na ny olona iantso anao eny ambavany eny ny teny fa eno tsara eno tsara ka nareo mivarotra jezo vangamontsika mivarotra mivarotra zay nefa tsy mivarotra fa zay le lalana misokatra ary rehefa misy lalana misokatra aza mierikerika foana aza mianahana fa tonga de hidiro rehefa eo anoloantsika misy varavarana misokatra de aza manontany eo an'izy varavarana misokatra io fa ho anao io halleloia be de be ny olona miraha te occasion miaraka amin'Andriamanitra anokafan'Andriamanitra lalana de tsy samitra ahoana ny toyany na hoe ho anavy io lalana misokatra io rehefa misy varavarana sokafan'Andriamanitra de midira fa ny toyany rehetrarehetra ny aloha any nanokatra ray Andriamanitra nanokatra faharoa nanokatra fahatelo mandrapatapavoakanao lehibe sarim-patarina daholo zany any amin'ny farany varavarana misokatra ianao vehitrehitra ahoana ary nampisokatra ny rehetrarehetra zay le lehibe sarim-patarina atsoy fotsiny izy aloha alleloia tonga de ozy lola mikanareo mivarotra mivarotra ohatriny taovany adepitra ohatriny anaovana ny reto 10 euros mahazo 20 ay anaovy zay amora be zany tonga de anaovana 20 netinaingana le kadra ohatra fa nakaikaiky tsy mila fribus fa nandanina le rahana tongotra naterina to de nahazo 10 euros tamiko teo ny tsiro misainany dao anao annonce ozy izy amin'ny fianakaviana ohatra na ohatra zany so de mba misy hinana na reny namanamana fantatritsika reny so de mba misy mila mofo baolina le olona nividy mofo baolina ataoko le avany nisy vahiny de voaninina koa le vahiny to de zany sady vazana izy iny zany mofonareo zany ay mba anaovy am'izany anaovana sakafo maraina rapitso raikitra ny commande ny andro trindry zareo ngamba ny nanana 100 euros latsaka kely nivezivezy fo mahazo fola de miverina vidy lafarinina sy lasa mpanao mpahambogady ny andro trindry ny andro manaraka an'iny lasa nyrazabe misy mpanao mofo misy gasy mivarotra mofo baolina rehefa manaraka rehefa orinao mbola ato anaty telefona ka fa nalefandrareo sary za mofo baolina zany fa tena teneko anareo fa mbola ho alefako hitanareo zany fa souvenir zany asika jereko raha mba hitako ato nisy fotoana mantsy izy zay ohatra mbola tany anaty telefonako tany zay mofo baolina zay fa souvenir zany tena fahagagana zany re afako malala tena teneko anareo fa tena fahagagana tena tsy haiko ny ilazana anareo an'izany hoe ahoana ary zany tena hoe ahoana ary zany vola 1 euro fa ny 1 euro ny tson'Andriamanitra de nge no zavatra tena ngeza be le izy tsonan'Andriamanitra de lasa avitana zavatra lehibe sarim-patarina fa raha tsy etsonan'izaniza de ndany ianao mitondra 1 euro de dana miangaba any ampivaritra mba ataovy mahazo atody maromaro te naovako sakafonay raha azo tasika efa amin'ny ampatsahivy rehefa maorinao de daviko zay sazy satria mbola nananako tany anaty messengeranay sy le olona tam'izany ny sarin'izany mofo baolina zany reo izy izy ny souvenir zareo mba fantatra reo taty aoriana zany ny fin du mois ny volana iny mividy tomobily reo olo reo sarim-patarina ke zany ry havany hoe ny volana hitsahanao ianao manana 1 euro ny farany volana hitsahanao iny ianao mividy tomobily amin'ny fomba ahoana tsy tam'le mofo baolina fa mbola tamin'ny fomba zay tsy takatry ny saina ihany koa tsy hoe le mofo baolina no manjary lasa ohatriny hoe exagéreko indray le izy lasa ohatriny hoe manjary lasa ohatriny hoe tantara tsy mampino ve zany tsy tam'le mofo baolina le mofo baolina na tonga fitahina sakafo sy ny fiainanjareo fa mbola lehibe sarim-patarina hafa koa nazahoandrareo tomobile ny fin du mois.
ahoana ary zany ozy izy ianao atsoy Jehovah dia ho hitanao atsoy Jehovah dia ho hitanao dia anehoany zavatra lehibe sarim-patarina zay tsy fantatrao koa ianao. Alleloia. Naso efa tsy hitako ato ilay izy, lasa lavitra an'ilay izy. Alao any ariana tadiavintsika. Alleloia. Alleloia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tena misy rahalahy anankiray izay mpiara-mivavaka aminay. Adiny teny nanana kitapo izy. Kitapo io feno dossier, misy taratasy ny tanindry zareo, satria misy taratasy ny tanindry zareo karakaraina izay. Dia ao ny asany rehetrarehetra, dia ao koa ny taratasy ny tany. Misy titrana tany, taratasy ohatr'izany, kara-panondro izany anaty kitapo. Dia nandeha teny Analakely izy andro harivariva. Andeha hividy mizatra ny tedavo izany. Dia tonga teo amin'ilay Analakely izy mizatra jereny dia napetra n'ilay kitapo. Dia mijery an'ilay zavatra hovidiany izy, hovidiany amin'ny vadiny. Dia azo ilay zavatra dia fonosina, lasa izy nandeha. Dia eto anaty tômôbila ilay kadô, dia omena vadiny dia lasa nandeha, dia lasa izy nandeha lavitra lavidavitra n'Antananarivo mihitsy izy mody. Tonga any an-trano amin'izay ao parking. Jesosy io, aiza ny kitapo? Aiza ny kitapo? Azo. Aiza ilay kitapo Jesosy a? Very atompo malalo. Any daholo ny momba ny rehetrarehetra. Hainao ihany izany titrana tany very izany ve any Madagasikara? Ilay izao amin'izao mikarakara taratasina lova any Madagasikara. Fa teneniko anao izany vola mandeha izany. Tena mahavariana. Tonga dia izao nataon'ilay rahalahy. Lody aingana izy lasa izy nivavaka. Mety miheno eto izao izany rahalahiko izany. Alleloia. Mety miheno eto izy maheno an'izany fijona vavolombelona izany. Miainana izany. Tonga dia nivavaka izy dia niteny hoe Jehovah, fantatrao aiza ny misy an'izay fotoana izay kitapoko izay. Arovo tompo, arovo izay kitapo izay. Any daholo ny momba rehetra, izaho matoky aminy. Natory amin'izay izy. Tonga ny ampitso. Ny fomaraina be izy dia andeha hiverina any amin'ilay any Analakely. Eo Analakely a. Eo Analakely eo amin'ny hitanareo amin'ilay Analakely rapaka Analakely anao a, dia hitanareo misy an'ilay hoe Totobatonambondrona. Dia misy an'izay maika. Dia midina amin'iny lalana iny indray dia hidina eny amin'ny glacier eny. Amin'ny fempivarotra iny izany amin'iny ilay zavatra ny adino. Kitapo. Feno dossier. Izay nivavaka izy. Ka Jehovahandriamanitra tena niteny mihitsy fa tena tsoy ary na amin'ny andro inona. Ary izany ny Andriamanitra mora azo amin'ny andro fahoriana. Izany hoe tena raha mbola hiantso pompier na hiantso polisy na hiantso inona, mbola lavitra ireny. Fa ny azo akaiky indrindra eo am-pandoliana dia hitanao dia Jehovahandriamanitra. Lasa amin'ilay izy ny fomaraina dia nakany Analakely. Mbola tsy dia be olona tonga. Dia io ny latabatry ilay mpivarotra. Ilay latabatry ilay mpivarotra nividianana zavatra. Tsisy entana intsony ao. Fa eo ambonin'ilay fitoeran'entana. Io ny kitapo mipetraka eo tratra ny raminando. Tena niazakazaka izy to dia nalainy ilay kitapo. Gaga ny olona nijerijery. To dia neny anaty adiniko teto omaly ty. Teo voatra ny gaga ny olona hitanao izany. Ilay olona nandalo teo izany a. Nandalo nahitana izany voatra ny zavatra tsy mety zavatra matoy misy manajanona eo ve dia tsisy dikany ve ilay nahita anazy nandraina izy voagaga daholo rehefa inona tsy nandresako an'iny. Ngezangeza izany ravana malala ny alina tontolo. Ny tsy manan-kelova nefa eo mitsindroka amin'ny tany azy ataony maika fa mahita kitapo ngeza be mipetraka eo. Any daholo momba n'ilay rahalahy rehetra hatramina misy volany, misy sekehany, misy rehetrarehetra. Hatramin'ny titrana tany any.
fa Jehovah Andriamanitra atsono any amin'ny toerana lavitra Antananarivo izy mipetraka fa any izy miantso any Jehovah Jehovah mpanjereo mo azafady aleloia o Jehovah atsoy ahy atsoy ahy de valiko ianao de anaoko zavatra lehibe saropatanina zay tsy fantatro raha nabavy anankiray mpiara-mivavaka taminay taloha zay koa manana vady maditra de amidy ny vadiny daholo ny manana tany be de amidimidy ny vadiny eny amin'olo eny ny tany de sotroany toka de manao avy fiainana de le raha nabavy amin'ny tena am'ilay variana mivavaka meno ny fianakaviana tsy misy tamin'izany hoe nao toko mba manara-maso an'ilay arena zao avelanao lozanao mivavaka de avelanao vadinao manao an'izao tomobile tokotany verina mody avivavaka izy tsy misy tsiotsony ny sasany amidiny le raha mahaditra be le ranga amidimidiny amin'ny olona ary tena nahavariana tamin'izahako mbola tsy nivavaka tao amin'ny fiangonanay efa tonga tao amin'ny trano zareo tao fa zany tsy nafantatra ary tena resaka tamin'ny vadiny mihitsy de nividy tomobile tao amin'zareo mihitsy de le raha tadidiko mihitsy fivarotany le raha tomobile amidimidiny ihany fotsiny za tamin'izany mbola tsy nafantatra efa nijoroafombela izy tena hoe fantatra tena efa tao amin'le trano tao any vidy tomobile ary any teolona teo akely tomobile avidiko marina mihitsy zaratra antany zay olona tonga de tonga alefalefa mifisaka za koa tonga tao ndray andro mividy varotra mora kely mihitsy nefa vola fotsiny de nataony zany ny anaovan'le raha fianakavianany arena inona mory havana fa de tena hoe miantso any Jehovah Andriamanitra sisa ny ataon'le ranabavy tsisy azony atao ndray andro za miteny anao fa fiantsoana any Jehovah Andriamanitra io tsy mahafaty antoka io ndray andro natsony ny banky io raha matoy io ranabavintsika io hoe azafady fa mandalova ianao ty amin'ny banky fa ahoana ianao hoe miandry virement da mbola tsisy Facebook mbola tsisy hoe tapitapi send na tsisy an'izany ahoana azonao azavaina ve ty vola ty avaiza vola ahoany nisy nanao virement 400 millions rakoraka atao am-piangonana tamin'izany nisy nanao virement vola 400 millions tsy ohatran'le fisolokiana any Madagasikara hoe misy sinoa hoe vola telona sy virement lasa tsy na fa tena nisy nanao virement na 400 millions avy aty andafy ao amin'ny compte raha matoy io mandraky tendrony tsy fantatra avita izy io tsy fantany izy tsisy ny teny tsy tamin'izany tsisy Facebook ho efa ela zany 400 millions FMG fa taizary io tsy fantatra any mampinao keo very ny poketrany very ny poketrany tany amo any amin'ny 80 kilometra miarany traminay zany roa herinandro angamba ny voahita izy tsisy mipika nisy vola tao nisy vola en espèce tao ny chèque taony mitaratasiny rehetrarehetra zay momba azy tany tsisy mipika naray poketrany mampionona aleloia asinona n'iny zay koa de trano miantso any Jehovah Andriamanitra fa io ranabavy io tena tonga de misy virement tsy fantatra hoe taiza nisy raha paster zay ohatrohatran'le rahalahy teo koa latsaka ny porte-monnaie any misy ny volany latsaka de fa lasa eny ampivoatseny eny koa de fa lasa lavitra lasa mipangaro paosy Jesosy Jehovah lasa mipangaro paosy ny poketra nisy tolotsaina fotsiny tana verina am'ralina zay nalehanao ery aloha ery misy olona mitangorona tantara tena nisy zany misy olona mitangorona ao an-tsenao inona ny zava-misy misy biby lava tsisy sa mandray misy biby lava miodikodina eo amina zavatra anankiray inona le zavatra anankiray porte-monnaie tiany ny mpangaro paosy alaina ka ny ampaosinao ary iny alaino betsaka ny tiahaka ny porte-monnaie latsaka amin'ny tany io misy an'io biby lava io ilako miodikodina eo vao tonga le raha toy zao tenenina anahy io misaotra Jehovah toa tena izy tsy natahotra le biby lava nalainy le poketra
lehibe iny lehibe matsikitsorika anaty dalina tsy hitantsony nataon'Andriamanitra tonga teo hiambina fotsiny an'le poketra latsaka. Le poketra tsisy lasantsika hoe lasam-barakosa latsaka teny. Zany rehetra teneniko anao zany lehibe sarim-patarina tsy fantatrao e satria maninona. Zany ny ananantsika réflexe vao misy ny zavatra maso Jehova. Aiza ianao? Jehova! Vonjeo ahy. Jehova! Jereo le zavatra ohatr'izao. Zay zao rehefa nimpiry ny sehoan'ny zavatra lehibe sary vao nanomboka ny antso an'i Jehova dia lehibe sarim-patarina eritreretinareo a. Za taloha rehefa manan'olona vola dia zao ny any fomba fiainako. Raha nananirika 5 millions za dia mindrana 5 millions amin'ny lina averiko 10 millions. Vita iny enerika ny lina indray zao atrehako. Dia any enerika indray lina indray a mahita ny aja-domoana indray a dia mindrana amin'ny an'ilay 10 millions mena ny lina dia averiko 15 millions. Zany ny fiainako taloha. Rehefa mivavaka zao ny baiko pitolomana voalohany aty atsipoko antsika rehetra. Tandremo ianareo manana trosa ka trosa ny anasoranareo trosa. Tsy valim-bavaka zany hoe trosa ianao manana trosa misy trosa tokony alohanao dia mbola trosa koa ny nandoavanao an'iny. Tsy dia tena valim-bavaka zany fa za miteny anao. Ny atao hoe valim-bavaka ianao afaka mitrosa sady afaka mitrosa. Mbola tsy Andriamanitra miasa zany hoe za zao tokony hanome 5 millions ny aja-domoana dia mivavaka tompo aho dia efa mahita 5 millions amin'ny mampionina izay mbola ho averika trosa ihany koa. Any mbola ao ihany ianao a. Fa ny anay baiko pitolomana zao tsy mahazo mitrosa tsonareo manomboka izao. Dia inona no atao? Miaina miandry an'Andriamanitra. Ohatra miteny anazy zany hoe andana tonga dia mandeha any am-ponja satria ny olona tamin'izany vao tsy mainao vola tonga dia potehiko ny fiainanao tonga dia mikahatra ianao. Tompo manomboka eto ianao ny antsonay. Fa tsy nitrosa tsony nefa andotrosa. Miasa amin'izany efa tsisy mandeha tamin'lohan'ny ny eo am-pelantanana amin'izany efa tsisy ninona raisina tsony. Fongana angera fa nanana kelinay mivady tamin'izany. Ny trano tonga dia natao antoka. Endramana vola mpanjana vola tsy voaloha dia lasa mpanjana vola. Ny tany ary efa antoka amin'olona dia tsisy ninona raisinao tsony. Fa tsy mahazo mitrosa fotsiny tsony nefa ianao. Fa ho afahan'Andriamanitra mitrosa ianao. Nanomboka teo isaky mihaona amin'ny tompo-trosa dia zavatra lehibe sarim-patarina anankiray. Isaky ny tompo-trosa iray olona 450 nanana trosa tamiko tamin'izany fa 450 izay olona mihaona aminao zavatra lehibe sarim-patarina daholo mivoaka avy amin'ny Jehovah Andriamanitra. Misy an'izany olona loza be zany vao tsy hitondranao vola. Fa na eny ampovoany tadidiko mihitsy andray andro eo 67 eo amin'ny misy an'ilay restaurant atao hoe Vénus eo fihinanana lasopy taloha. Eo amin'ny parking eo mihaona aminazy miteny hoe tsisy vola. Fa io olona rehetra amin'ny restaurant andeha hiditra restaurant rehetra mpiandry bus io mahafantatra nahy daholo. Sady tenenany ratsy be mihitsy any tapatapainy amin'ny anaraka tsy mitondra vola. Nao amin'io mangina. Raha hiteny ratsy izany namako izany. Raha fehezanteny iray misy teny anankivalo. Ny atsasak'izay teny izay tsisy teny ratsy. Ny teny farany indrindra atsasaky ny amin'ilay teny io tsisy teny ratsy fa izay misy teny ratsy daholo tsy aiky moray misy fangaro teny ratsy. Tapatapainy tena hain'ny olona rehetra tonga ianao mampiava manatsiny sy efa ilay vola. Maninona tsara olona tsara tsisy vola. Todika any aminao daholo hoe inona ikamoa anao fitsoka sa anao saritava tamin'izany mbola tsisy Covid raha zany nataonao saritava. Fa zafa mahagaga voalohany indeha hiteny amin'izany olona hoe tsisy vola. Ary hiteny amin'izany olona izany fa tsisy hoe mira-pitsombeko fa tena miandry mihitsy ny loha. Miandry an'i Jehova amin'io. Fa nihaona aminy. Fa tena tsapanao izany hoe fahagagana nakombon'Andriamanitra ny vavany. Izany hoe tsy misy ilay vola. Ahoana ary izany. Mba jerevy kosa izy dia rehefa mbo misy dia izay. Rehefa mba misy sady mizamaka eo naman'olona zany izy mantsy olona ambony be izay dia mihaona aman'olona foana.
rehefa mbola makivola amin'ny olona fa zay danapa tsy manitsy fa rehefa misy kosa de rehefa za mahazo an'izay amin'ny tompotrosa rehefa misy de atsoy a za amiko na teo fahafahana fa tsy hoe raha pitso amin'ny valo raha voatsy amin'ny valo zavatra lehibe sarim-patarina nisy fotoana am'izay tonga amin'ny fotoana anankiray nisy olona nanambola taminay ny volany olona eo a volany dadany volan'ny sosiete any dadany nampindraminy anay ary ny dada manana sosiete miodina be mampiasa courant de io volany indraminay io a volan'ny jiramahan'ny sosiete de tretnareo tsara zany hoe tonga amin'ny fotoana andaovana le vola tsy nahita de teneniny am'izay zao izy rado a iny vola iny volan'ny sosiete tsy fantatry dadanay raha zao izy ny tapaka ny courant tonga de fa tiampoka be tena mety amina million be de be par jour afa aminao daholo na tonga an'izay de azonao an-tsaina angamba ny tabesatra anao amin'izany fa tonga de ny antso an'i Jehovah hitanao zany Jehovah aiza ny hitako an'ity vola ity Jehovah tonga de izy le olona tam'izany zay za tam'izany miasa amina concessionnaire moa za de mpanao rehefa misy salon de l'auto reny zay de manao mitazona stand amin'ny salon de l'auto de za mihitsy afaka mitsoaka fantatry hoe misokatra ny salon de l'auto ao amin'ny stand rado tonga ny ampailan'ny olona io zao efa ho avy ny jirama tsy maintsy aloha androany de androany andarana makany zay rehetrarehetra ka ny vola amin'ny 3 ariva amin'ny 5 ariva ny andro amin'io amin'ny 3 tena anatin'io stand io ary avy na vaovao vita ny stand ambadibadiky ny tômôbila tao nandohalika Jehovah atso mampidoriny mandoliny amin'ny toerana izay misy anao ataontsika hivavaka angamba mety tsisy zava-mahagaga zay tsy hain'i Jehovah sady mangovotra ihany satria mbola tsy hainao hoe mbola tsy nanana expérience ianao araka amin'ny Jehovah hoe miantso fotsiny aloha ka Jehovah koa ny amin'ny teny tsisy zavatra be dehibe mbola tsisy zavatra misy aminareo mbola tsy fantatritsika zany miantso sy mangataka tenin'Andriamanitra sy ny fahamasiny tsy mbola fantatritsika zany fa ao anatina urgence ianao io zao antsoy teo valiko ianao ka ampisoky zavatra lehibe sarim-patarina zay tsy fantarao fa afaka foy Jehovah ampio le olona ho avy amin'ny 5 ny andro amin'ny 3 fa tonga ny amin'ny 3 sasany misy appel tampoka halleloia tongava ty halleloia tam'izany ny tena mpikarakarahan'ireny marché public reny voka tampoka ny valin'ny marché tonga de azo ny marché dikan'izany commissionnaire ianao dikan'izany misy fitahina manangasangany ary io fitahina io mbola tsy tokony ho azo raha tsy azo mihitsy ny marché raha olo-kafo zany fa rehefa miantso an'i Jehovah tsy zany teno eo amin'ny 3 sasany tonga ny appel tongava ty amin'ny prof azo le izy tongava ty amin'ny prof ohatra ny tsy teny nandalana amin'ny moto tsy manala maty tonga ny amin'ny prof tonga ao faly patron tonga de nitondra vola be verina avany zany hoe miantso an'olona amin'ny 5 le fotoana antsika halleloia amin'ny 5 le fotoana mety tonga lolo kely na mety tarakely fa raha de fa fidebony nareo ahoana tonga fotsiny ao tsy fe amin'ny 5 ve le fotoana hita ohatriny hoe ianao zany ohatriny efa tahotra amin'ny fakomaly le vola fa tsy fantatry le olona fa izy ny antso amin'ny 3 sasany Jehovah nanao zavatra lehibe sarim-patarina zay tsy fantatra tonga amin'ny 5 latsaka vona moto fa izany ary le olona fa izany efa sao de matapako ihany le jiramahan'olona maninona koa ny taro zany tsy normal le vola efa ato halleloia ohatriny hoe anao nandevola efa herinandro ny tao fa tsy fantany tsembotsembo-draty misy fa tsembotsemboky ny hafaliana hoa tena hoe fifaliana amin'ny 3 ny olona miantso ho avy any zay amin'ny 5 ary le olona amin'ny mieritreritra efa miandry fa tena ho afa-baraka anao ary miandry anala-baraka anao tsy riavako atsoy de ho valiko ianao de ampisoky zavatra lehibe sarim-patarina izay tsy fantatro jerenareo ty ten'Andriamanitra Deutéronomia 4 Deutéronomia 4 tenenareo ohatra ny anavaviko daleonio ampio amin'izay rehetra kasaiko Andriamanitra izy manana urgence eto androany hoe tena misy zavatra zany raha pitso maraina anao tena misy zavatra tena atrehana tena tsy hitanao hoe ahoana ny atao ampisoka anao tokony atao zao antsoy de ho valiko anao de no zavatra lehibe sarim-patarina tonga de sarim-patarina zany sady lehibe tsy takatry ny sainao zany
efa maninona. Alleloia. Dia ataony miatoko faefatra dia ny fafito sy fahavalo vakiko aminao amin'ny anana Jesosy manao hoe fa iza ny firenena na dia lehibe aza no manan'Andriamanitra akaiky azy tahaka ny Jehovahandriamanitra amin'izay rehetra etsotsika azy. Ary iza ny firenena na dia lehibe aza no mba manana didy sy fitipika marina tahaka izao lalàna rehetra izao izay ataoko eo anatrehako an'io. Alleloia. Tsara io teny io a. Mareo amin'ny baibolinao io teny io. Averiko a. Dia ataony miatoko faefatra andininy fafito. Fa iza ny firenena na dia lehibe aza. Betsaka ny firenena. Ary misy firenena manan'Andriamanitra be dia be. Reny karana reny zany na namana karana manan'Andriamanitra be dia be reny. Fa ny antsika tokana. Fa ny antsika eo akaikitsika eo. Ary ny antsika tonga dia rapida be mihitsy. Iza moa ny firenena na dia lehibe aza mba manana Andriamanitra akaiky azy. Tahaka ny mahakaiky an'i Jehovahandriamanitra antsika. Alleloia. Za miteny anao androany tsy hitan'ny masonao io. Fa akaiky anao io raha tsonao. Ary ny fiasan'io tena mihoatra lavitra noho ny vitesse lumière zany. Zany tena hoe mpimaso zany. Ao anatin'indray mpimaso io mbola misy zavatra azon'Andriamanitra atao. Aza misalasala ianao. Aza miraviravy tanana ianao. Any amin'ny Jotony miatoko faefatra andininy sivy amby roapolo. Kanefa any ianao nitady an'i Jehovahandriamanitra ao ka hahita azy raha mitady azy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Raha tadiavinao Jehovah tena hitanao amin'ny fonao sy ny fanahinao rehetra. Raha azo pahoriana ianao fa manjoanao ilay zavatra eo dia verina amin'ny Jehovahandriamanitra ianao any am-palany ka hihaino ny feoany. Fa Andriamanitra mamindra fo Jehovahandriamanitra ao ka tsy afo ianao na haringana anao. Na nadino ny fanekena tamin'ny razanao izay efa nianianany taminy. Vao miantso ianao. Toa dia didin'ny Jehovah tampoka efa nisy fanekena nataony taminao. Efa nisy fanekena ingena nataon'Andriamanitra taminao revana. Tsy andao na afo ianao a. Ianao miantso io, toa dia rehefa fanekena tadidin'Andriamanitra voalohany. Hoe efa nao fanekena taminy. Miantso ohatra erika Jehovah. Jehovah. Feo aloha ilay fanaovako fanekena izay. Toa dia didiko fanekena erika. Tsy avelako irery ianao. Miantso pazesy. Jehovah. Feo an'olona nanaovako fanekena izay. Feo an'i Angèle Pazesy izay. Halleluia. Zareo fanekeko tamin'iny ka sy inona ny atahorany. Halleluia. Tapailanao androany. Azo ataony miantso an'Andriamanitra. Mivonona. Raha hiantso an'Andriamanitra ihany dia ny torohevitra aminao hoe mba tsy hahatonga anao taika tampoka dia mivonona sady hita zavatra lehibe. Ndraiky ry havana. Efa hainao ilay olona ilay nahazo tamin'ny PMU dia tonga dia nitsipaka dia maty. Nahazo tamin'ny PMU, nahitany hoe nahazo izy nitsipaka dia maty satria tsy nampoziny io. Fa antsika kosa aloha tsy tsipaka ho maty raha miaraka amin'ny Jehovah. Fa mila miomana fotsiny tsika. Fa raha miantso an'i Jehovah tsika dia miomana. Dia aza gagabe sy tedrabe intsony mety zavatra fahagagana fa izay mihitsy ny spesialite an'i Jehovah. Izay mihitsy Jehovah izay. Io zany no mety zavatra dia ny olona no mandinika. Ahoana ary mahatonga an'izany? Fa natao dia ianao. Izay indray Jehovah, izay alleluia. Io indray Jehovah, alleluia. Ary mandalo misy fotoana mandalo zavatra mampitaitaina. Tena mampitaitaina ilay zavatra. Dia izao anaty fitaitainako any amin'ny teny. Io indray izao Jehovah dia manao izay mampitaitaina io fa hitako indray izao ny ataon'i Jehovah fa hisy zavatra tsy fantatra indray ataon'i Jehovah, alleluia. Miantso an'i Jehovah ianao dia miomana. Romanina. Amara-parana antsika azy. Romanina 10 andininy 12 sy 13 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa tsy misy hafa. Andiny 12 efa hoy ny Soratra Masina, tsy homenatra izay rehetra mino azy. Fa tsy misy hafa na jiosy na jentilisa fa ray ihany ny tompon'izy rehetra sady manan-karena omeny izay rehetra miantso azy izy. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena.
na jiosy ozy izy na jentilisa isika io le arak'ilay torotentsika maly safaky maly torotentsika maly raha ihany ny tompon'izy rehetra ozy izy miantso ianao zany tsy zavain'Andriamanitra akory ny karapan'izay jiosy sa jentilisa aloha fa ny fiantsoanao azy hoe abaray eo Jehovah-Andriamanitra eo to dia voafafanao mason'Andriamanitra ny mahajiosy sy ny jentilisa ary tandremo fa Jesosy teny fa melo lalana anareo ny mpivaro teny melo lalana anareo ny mpimamo sy ny vehivavy janga ozy Jesosy ny tiako lazaina raha mbola haitsika ary miantso an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra io mety ahaka ny jiosy mety songona ny jentilisa alleloia joela toko fahatelo nge vakitsika boky ny joela toko fahatelo andiny fahadimy no tena Andriamanitra nazovy niantso ny anaran'i Jehovah dia ho afa mandositra fa ho tendrombohitra zoina sa ny Jerosalema dia hisy sisafaka ary zay efa voalazany araka zay efa voalazan'i Jehovah ary zay antsoin'i Jehovah dia misy an'izay afa mandositra alleloia fampiantsoantso eo zany nazovy no iantso ny anaran'i Jehovah dia ho afa mandositra fa nytaniko aminao ary dia zao iantso ianao sa mbola iantso dikan'le miantso tsy miteny fotsy hoe Jehovah fa mila miala amin'ny ratsy fanao ao ilay joela teo tsy hitako an'ilay joela teo joela toko fahatelo andiny fahadimy alleloia raha miantso an'i Jehovah ianao dia ho afa mandositra raha ohatra ianao miala amin'ny ratsy fanao tonga dia lanao ny ratsy fanao vao miantso ianao itsika mantsy na mbola anatin'ilay faratsiny ary miantso ka eo mihitsy keny lan'Andriamanitra tsika iantso azy isika mbola anatin'ilay fahoriana iny dia miantso an'Andriamanitra ilay fahotana iny miantso an'Andriamanitra dia fadriny aloha tsika satria isika tsy tonga iantso ny marina fa mpanotam-bahibe dia ianao zany tiany ianao ilay miantso mbola anaty fahotana io enony ianao fa tsy enony fa tsy hitovy mihitsy ny zavatra voarainao raha ianao mbola maloto be iny miantso azy sy ianao le tonga dia mahatsapa hoe anatin'Andriamanitra inona ny zavatra tokony atao inona fipetra tokony ataoko hiala amin'ny ratsy fanao dia amin'iny ianao no miantso dia teneniko anao fa raha ataoko hoe volume 1 ny hainon'Andriamanitra ny feonao taminao nanoto volume 10 ny hainony anao ianao efa niala tamin'ny ratsy fanao ty ary ny afatra aminao hoe ty ampamaranana Isaia 5:5 Isaia 5:5 andiny fahaenina sy fahafito ny tadiavan'i Jehovah dia mbola hita izy mitsoa azy dia mbola akaiky izy aoka ny ratsy fanahy foy ny lalany ary ny tsy marina foy ny heviny fa ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah reny fa hamindra vo aminy izy eny ho amin'Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy mbola hita amintsika aloha Jehovah zao dia davy azy dia mbola hita izy dia mitsoa azy dia mbola akaiky izy dia aoka ny ratsy fanahy foy ny lalany fa raha mahafoy ny lalanao ianao ny ratsy fanahy dia za teteny aminao androany alleloia fa tsy olana amin'Andriamanitra tsy olana amin'Andriamanitra no mamaly anao ary hamaly anao amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina izy mino fa voarainareo izay afatra izay dia dava izy dia mbola akaiky metsoa azy dia mbola akaiky izy misy dava azy dia mbola hita izy fa mbola fotoana zao tsy tiako ho tara loatra ianao fa mbola fiantsoan'ny olona rehetra zao ary mbola famalian'Andriamanitra tokan'izao iny kantoko rado ankiradio raha misy aminareo izara-pahatsapana misokatra anareo messengerako raha izara-pahatsapana nareo ray minitra dia ray minitra inona zavatra voarainao androany inona zavatra tsapanao androany inona zavatra voarainao tanatin'izay adiny indray ny raha antsika izay akiradio rado akiradio ny kantoko dao ary ampanosotsika
izay izara fahatsapana voalohany dia tahaka mahazatra moa raha antsika tojo no efa tafiditra ao raha itompo ary raha tojo inona ary no fahatsapana voarainao androany. Jesosy tsika rehetra makasitaka pastera na ambe fitenenana makasitaka nareo mianavata amin'ny torotena tena nahafinaritra sady nahavelim-panantenana be aleloia. Tena nahakasika anazy resaka fijoroana fahabolelona rehetrarehetra teo nanaongo tany amin'ny ranavavy amin'ny rina nahafinaritra ny sady mampimeny tena misy lesona azojoana tena hoe fahagagana misy le tena andalana sy rehetrarehetra sy le tamin'ny andro alina misy taksi sy rehetrarehetra nahakasika anazy. Tena nahafinaritra le fijoroana fahabolelona tantaran'ny pastera be dia be koa nahafinaritra be daholo izy fa tena anankiray tena nahakasika anazy le pastera le hoe veriny ny porte-monnaie latsaka tena tsena teny dia veriny izy bibilava nanodidina anazy dia tena nahakasika anazy le finoany mihitsy hoe izy iny zany ny olona mijery daholo matahotra daholo fa misy tonga dia tsy natahotra fa ny ray sy ny tsotra amin'ny porte-monnaie tena le fahasahiny zany le finoany mihitsy tena napeka anazy hoe tena manam-pinoana izy dia tena nahakasika anazy dia tainy Jesosy taholy. Aleloia, mankasitraka be dia be tojo tamin'ny fizarana fahatsapana izay nataonao Andriamanitra manakam-pasahona ny hamaly fidianao mitomboa zany tazomy foana izay ritma izay fa tahaka ny ohatra raha amin'ny zoma zao raha Jonatana zatra mizara tononkira raha vao tsy mizara raha vao tsy hoe Jonatana dia tonga dia banka be ilay mizara tononkira tamin'ny tany Madagasikara dia androany dia eto tazomy izay rehetra izay zany atsiarovana ny tojo raha vao tsy miantso tojo mizara fahatsapana dia banka be aizy tojo. Aleloia, mbola misy izara fahatsapana ary ve nareo? Raha mbola misy izara fahatsapana dia mbola misokatra messenger afaka miantso nareo radio akiradio dia afaka mbola miantso nareo raha misy enanasantsika kely raha misy mbola izara raha tsy misy dia mila aveatrantsika dia ivavaka dia hamarana amin'ny fotoana. Haleloia, mino fa nampaherinareo izay toriteny famelomrarana izay rahantsika teo izay iny koa moa ny famotinana ny toriteny efa iny alefa mampionina iny misaotra ny mampionina mifintina antsoratra ny toriteny izay rahantsika amin'ny isaky ny tapitra ny toriteny. Haleloia, rahantsika jery olona anankiray hafa indray hitondra antsika anatin'ny fizarana fahatsapana tainy tompo ary raha mampiteny rakoto Zaka hanao avetrany ny fitenenana. Mankasitraka pasterana amin'ny fitenenana dia taindry tsika rehetrarehetra dia mankasitraka ny rahavavina lalateo mitondra ny toriten'Andriamanitra fa tena nahakasika be sady tena hoe napetiko tokoa mampahery. Na koa rahavavina malala dia ohatran'izany hainao zany tamin'izaho mbola kely tena nona mbola kely tamin'izany efa taona anao tamin'izany dia hoe Jesosy Andriamanitra mba mangataka aminao mba ameo mibata io mba hianatra ao ry olona ry fa tena nona Jesosy Andriamanitra dia vitimondra dia tena niantso tokoa ilay olona rehefa malala dia tena hoe namindroany dia avy eo nameny vola dia nizakafo dia mahereza rehefa malala raha misalasala mangataka amin'Andriamanitra Jesosy izy tsy manadino anao izy ary aratsy tanteraka an'io dia manaraka ho izy raha vavy malala tsy maintsy vaniny ianao fa za manay Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra foana ny voalohany fa aza ny faherezana zany ny finoana ny tena hoe atao mialosa teo sady atao lehibe aminareo fa aza ohatra hoe ny zavatra hafa dia zany tiako tenena ny finoana dia miaraka ny fitahiana rehetrarehetra dia hamaly anao Andriamanitra aza manay azafady. Tsika rehetra dia mankasitraka pasterana amin'ny fitenenana. Amen. Aleluia. Aleluia, mankasitraka indrindra andranavavy tiana rakoto Zaka tsika tanatin'izay fizarana fahatsapana mahafinaritra be izay. Atao hiantso olona anankiray tsika izay efa niantso tao misy fa tsy tafiditra ndao mpandrotsika indray ary ny anabavintsika raha tafiditra izy. Aleloia, miandry kely.
dia hiditra amin'ny appel lorana vavintsika Rodriguez fa ohatrany ratsiratsy ny connexion any amin'zareo any ao mba dia ohatrany tsy tafiditra izy an. Eny ary tsy tafiditra izy an. To dia nohiraritsika satsika ty raha mahafinaritra be ty an. Ho ilay hira manao hoe atsoy Jesosy halleloia dia andao atsoitsika Jesosy an ary havako malalako an dia ho hitantsika ny zavatra lehibe saropatarina izay ataony an eo amin'ny fiainantsika. Hoe no finaritra daholo. Dance
na jesosy sotranao zay jesosy tamin'izany teny fampanantenana zay nomenao zany fa raha miantso anao tokoa zay dia tena anehoninao zavatra lehibe sarim-patarina zay tsy fantatry Jehovandriamanitra betsaka ny olona miandrandrana zany eo amin'ny fiainana ary betsaka ny olona amin'izao jesosy ny vahaolana eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy vahaolana efa lehibe sarim-patarina sis'Andriamanitra ary eto zany olona izany mangataka Jehovandriamanitra matatera ho amin'ny tsirairay avy zany teny zany zay rehetra miantso anao androany dia aneho ny voninahitra ao Jesosy aneho ny voninahitra ao Andriamanitra aneho ny mahalehibe anao Andriamanitra dia aneho ny zavatra avy aminao azo antoka fa lehibe sady sarim-patarina ka io zany teny zany Jehovandriamanitra mba tsisy ho very ety anatinay ary raha misy Andriamanitra taminay androany izay tonga teto mety tena hoe tao anatin'izany